ahoana marina ity raharaha volamena ity? Mitoy ny fanadihadiana mikasika ity raharaha fanondranana antsokosoko ilay volamena izay tratra tany ny Afrika Atsimo ity. Efa hitantsika fa nahazo alalana soamantsara iainga tao Ivato Antananarivo ity fiaramanidina STA 5R ASB ity ny faraika amby telopolo ny volana Desambra 2020. Niainga tamin'ny 5 ora sy 7 maraina teo Ivato izy ary niazo any Toliara. Faritra tsy misy radara moa iny faritra iny. Fa nitoy kosa ny fifandraisana radio eo amin'ny fiaramanidina sy ny contrôleur. Niainga tao Toliara ny fiaramanidina amin'ny 7 ora sy 13 minitra. Niditra ny fifandraisana tamin'ny fiaramanidina ny contrôleur tana amin'ny 4 ora sy 7 minitra. Nanome toromarika momba ny fifandraisana amin'ny Maputo ny contrôleur tana ary nangataka ny antsony ny mpanamory rehefa ivoaka ny faritry Madagasikara. Amin'ny 7 ora sy 17 minitra ora any Johannesburg. Ny gadona tao Johannesburg ny fiaramanidina. Amin'ny 12 ora sy 30 minitra ora any Afrika Atsimo. Niainga tao Johannesburg ny fiaramanidina iazo Antananarivo mivantana. Amin'ny 4 ora tolakandro sy 30 minitra ora eto Madagasikara. Niantso Antananarivo ny fiaramanidina fa ratsy ny fifandraisana ka niditra nanampy any 5R ASB ny fiaramanidina hafa akaiky. Nilaza tamin'ny contrôleur fa miezaka miantso aty tana i 5R ASB fa tsy nahazo. Nangataka tamin'ity fiaramanidina ity ny contrôleur raha afaka manelanelana ampitana afatra amin'ny fiaramanidina 5R ASB. Nanaiky anelanelana amin'ny fampitana ny toromarika ilay fiaramanidina. Nisaotra azy ny contrôleur ary nanome toromarika ampitaina amin'ny fiaramanidina 5R ASB. Niantso any 5R ASB ilay fiaramanidina hafa manelanelana. Nanaiky ny andray ny toromarika avy amin'ny fiaramanidina mpanelanelana ny 5R ASB. Nanome toromarika rehetra avy amin'ny contrôleur ny mpanelanelana ary namplaza tamin'ny contrôleur ny toerana misy ilay fiaramanidina 5R ASB ary nanamafy fa avy any Johannesburg iazo Antananarivo i 5R ASB ary iditra ny faritra balizy aty Antananarivo amin'ny 5 ora hariva. Nisaotra ny fiaramanidina mpanelanelana tamin'ny fiara-miasa ny contrôleur ary nangataka ny ampitana amin'ny 5R ASB ny ifandraisany rehefa miditra ny faritry tana. Amin'ny 5 ora hariva sy 7 minitra nanome toromarika amin'ny fidinany eo Ivato ny contrôleur ary nangataka ny antsona rehefa mifanitsy amin'ny piste izy. Nanamafy 5R ASB fa voaray ny toromarika. Niantso ny fiaramanidina fa efa mifanitsy amin'ny piste izy. Naniraka azy anohy ny fidinany ny contrôleur ary nanome toromarika ifandraisany amin'ny tour de contrôle. Niantso ny tour de contrôle ity fiaramanidina ity. Nanome toromarika sy ny météo ao an-toerana ny tour de contrôle ary nangataka ny iverenana miantso rehefa akaiky ny piste. Ny gadona teo Ivato ara-dalàna ny fiaramanidina 5R ASB ny faraika amby 30 Desambra 2020 amin'ny 5 ora hariva sy 14 minitra avy any Johannesburg. Mamaika an'le fanjakana zany de hoe aleo aloha sina olona gadraina mba ahafahana miteny hoe miasintsika ao anatin'izy. Mampalahelo ao anatin'ity de zao za tsy mahita olona mpiasa faditsiranana midoboka amin'ireo olona midoboka ireo. Marina io tamin'ny nandalovan'ny tale général ny faditsiranana zany teo anivony anteny miara-pirenena tamin'ny nanaovana ny teti-bolam-panjakana 2020 na voaresaka ny mihitsy zay mikasika ny hoe manana immunité ny mpiasa ny faditsiranana io. Fa na izana zany tokony misy famotorana zany mandeha hoe izavo ny mpiasa ny faditsiranana voakasiky ny raha ny asa tamin'iny faraika amin'ny 30 ny volan'iny na teto Antananarivo zany na tany Toliara zany iza no ny asa tao anatin'izany omeo le anarana satria misy sapandraraha maromaro ange ao anatin'io e. Ay zany reo mpiasa reo aiza rehefa jerenao ange lay titre n'le olona midoboka ponja ao anatin'ny ty raha ty tsisy mpiasa faditsiranana mihitsy na anankiray.
zay zany ny zavatra magagatsika ACM ny tafiditra ao anatiny de piasa NSTA tafiditra ao anatiny fa itsika zany tsy mahita hoe aiza le piasa ny fahadiranana izay tokony mahafantatra tsara ny fizotra n'le raharaha zany tamin'iny vanim-potoana iny. Ny azo ambara de tsy mandeha antsokosoko velively ity fiaramanidina ity fa nahazo alalana rehetra ny ala Antananarivo Antoliara na Soloka ny azo any Johannesburg ary ara-dalàna ary fantatra ny nandehanany tany ny azo any Johannesburg ary niditra tany amin'ny parkina sy ny Angara ary nahazo alalana mialohany ampiasana izany parkina izany satria tsy maintsy teo ihany koa no nanatanterana ny Soloka ho azy alohany iverenany Antananarivo. Dia hoy ny solombavam-bahoaka hoe inona no voatenin'ny SAIC tamin'ireny fotoana nanaova ny conférence de presse iny moa zany ozy izy hoe efa indimy ange ireo olona ireo no manondrana an'ireo volamena ireo ary efa fanaony io fa zao voatratra ny dikan'izany le efatra hafa talohany io fa nidiminy io zany a de efa fantatra zareo foana fa naninona nangina naninona tsy niteny naninona tsy nietsika naninona tsy nanao ny tokony natao rehetra nanakanana an'io fanondranana io fa satria efa tafiditra ao anatiny a ny réseau mafieux ny fitondram-panjakana dia takotakonana ao anatin'izay ny ministre ny serasera zay milaza fa porte parole ny gouvernement nandray fitenena natao amin'ny anao manjery-panjakana ny fanojo tamin'ny fanomboantsika nyty fandarana miara-manonja ty le izy zany hoe natao mihitsy zany ny amalina sy anaovana fandaharana amalina nyty fandaharana miara-manonja ty tsy tonga ho azy ihany ko fa manomboka androany dia hoe manoverina indray le émission ny amin'ny anao manjery-panjakana hoe amiray a de misy le émission ahafahany mamaly antsika sy mahafahany teny a zay zavatra tenentsika eto amin'ity radio fandarana miara-manonja ty tsy mametraka n'le toerany amin'ny toerana misy anazy le olona le ministre fa lasa izy mihitsy miditra tseritra satria na ny antony tsy atokisana tsony ny rehetra manodidina zay afaka manao an'le émission fa izy tenany mihitsy a no misakoroka ao anatin'le émission sy mitsangana miaro manao mpisolo vavany retsy olona rehetra zay tafiditra ao anatin'ity raharaha trafic d'or ty moa affaire trafic d'or. Ny toy ny fanontaniana izany iza nanome ny lalana rehetra anyity fiaramanidina ity raha ny sekretera jeneraly ACM izay nidoboka any tsy hafa ankehitriny no navita izany iza no nibaiko azy ary iza no mahabaiko azy iza ny tompony volamena ary iza no olona ambony mpiaro ny tompony volamena tsika no mamoaka satria mila mahafantatra an'izany ty vahoaka malagasy ty fa fantatra fa zavatra tsy manjary ny zavatra atao anatin'ny fitondram-panjakana nge tsy priorité ho anazy mihitsy ny fahisarana ny vahoaka ny priorité anazy de mivarotra volamena manao trafic d'or manao trafic an'izay zavatra azo atao rehetrarehetra ao anatin'ny fitondram-panjakana io ary tsy voatenitsika tsy voateny indrindrandrindra tao anatiny ty raharaha volamena ty dia nisy vola ihany koa nge devise BDB niaraka tratra niaraka tamin'io volamena io ny valeur ny mbola tsy voateny amin'izao fotoana zao fa engany ny fitsarana ny Afrique du Sud tena anao ny asany tsy ohatran'ny ety Madagasikara amoaka daholy ny zavatra pitsopitso ny détail les moindre détail mikasika an'io trafic d'or et trafic de devise zany rehetrarehetra zany a tsy ny pilote ny tompony ny volamena tsy tompony vola tsy ny mpiasa ny STA ny tompona andraikitra ny vola sy ny zavatra netana ny olana fototry ny olana tsika amin'ny teny zao dia ny volamena nge ny fototry ny olana ny devise ny fototry ny olana ny ambony a bouc émissaire daholo zay nigadraina tany tsy afasy any tany mora bouc émissaire reo amin'ny tenin'ny olona mpanjono moa zany de hoe pirina kely reo na vombotavo trondro vombotavo kely fa le gros poisson na gros bonnet mbola miodikodina any izy ary miezaka ny mamono afo apiezaka zahanary ministre ny affaires étrangères makary amin'ny ministre ary amin'ny ambassadeur ny Afrique du Sud mandeha ry sérieux raha ny hita aloha de mayambondrona ho an'ny fanjakana momba ity raharaha volamena ity raha ny fantatra de nandany vola indray ny fitondram-panjakana malagasy ka niainga omaly maraina ny fiaramanidina manokana ho an'ny Johannesburg Afrika Atsimo nitondra ireo iraky ny firenena malagasy miaraka amin'ireo mpisolo vava anao fifampirarahana ny amerinana ireo volamena malagasy sy ampodina ireo nitondra ny entana ho tsaraina aty Madagasikara
fa fambaraka indray no azo no lavin'ny fitsarana ao Afrika Atsimo ny fangatahany ny fitondrana malagasy. Tsy naomby ny dian'ireo delegationna malagasy izay nangataka ny fampidiana ireo olona ireo sy ny anatanterana ny fitsarana eto Madagasikara. Sesilany tato ato ny fiakarana aino manjery ataon'ny ekipa ny fitondrana momba ity raharaha ity. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?